Sakaizany mpandresy Sakaizany mpandresy ho fanabeazana ny olom-pirenena ovanona. Sakaizany mpandresy iarahana amin'Andriamatoa Général Ramakavelo Désiré, mpanabe no sady mpandalina ny tantaram-pirenena. Sakaizany mpandresy ampitiavana hatrany tompo kilasy tompo vavy no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana misy dia tena miandro hoe raha oviana indray no misy ny fandarana, misy indray vao mahita hoe ity indray ilay fandarana dia efa tonga dia mivingivina mieritreritra hoe amelana indray tena hitifitra olon-kafatsy sy ny sisa. Tsy sanatry andeha isiblena hijery fiainan'olona manokana na ihany koa hoe andeha hanao tsikera be fatany izahay ao anatin'ny fandarana, fa hiezaka hifampizara ny mahasoa ny mahatsara ny fiainantsika andavanandro, ny fiainana andavanandro mihitsy no hidirana ao anatin'izay. Noho izany dia irariana mba ho namana hatrany ianao anatin'izao fandarana izao. Idealy hatrany no miaraka aminay tamin'ny fanolorana ny Généraly Désiré Philippe Ramakavelo no namantsika ato anatin'ny fandarana. Miaraba manokana anao mon général. Miaraba anao Idealy, miaraba ny technicien, dia miaraba ny rehetra manaraka ny fandarana na eto toerana na ny ampitan-dranomasina ary isorana anareo zay manaraka ny fandarana fa ty fandarana zay vokarina eto amin'ity sehatry tia na mandeha any amin'ny fahitalavitra na ny fandefasam-peo dia tena fanabeazana mba hahasoa ny taranaka malagasy fa tsy sanatry ny vavaladin'ela fitsikirana na fanampepoana na fanaratriana fa raha tiana hovanina ny firenena tsy maintsy arenina ny lesoka tokony arenina. Mankasitraka sady mon général ny amin'izay finiavana izay fitiavana ihany koa, mino fa asesiky ny fitiavana ianao anatin'izay rehetra izay, izay koa dia asesiky ny fitiavana entina hanatsarana sy hijerena ny mahasoa ity firenena malalantsika ity. Ny resaka betsaka isika tamin'ny fandarantsika farany hoe ny fanampepoana miainga avao anatin'ny tokantrano matetika nandeha to dia ataoko mahitsy ilay fomba fiteny tsy mahavanimbanina ny olona anankiray. Misy teny soratra masina izay mon général tsaroko eto no hoe ny zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo, mbola azo raisina ho mitombona ve zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao indrindra manoloana ny zava-misy eto amin'ny izao tontolo izao sa manahoana mahakasika an'izay? Iny teny soratra masina moa zany tsy zany anao fanankanana ny teny soratra masina fa nyrafitra fiarahamonina nge miova manaraka ny toetrandro hoe zany fikapohana zaza zany amin'izao fotoana izao tsy mahendry ny fikapohana fa ny fananarana, fifanakakezana po, fifanakaloja-kevitra, fampiresana zany no mahendry satria misy torolalana apetraka ao anatin'ny fitiavana sy fampatokisana. Na ho kapohanao andro aman'alina ary io zanakao io aza mieritreritra ianao fa hakatohanao ary tonga ny vanim-potoana eo amin'ilay hoe miala sakana izy. Zavatra efa hitako zany, efa mpianatra eny amin'ny liberté le tovolahy vao kapoka foana ny tadidada, nisy fotoana na nisy tontolo ny dada ny vaky rano ny oro ny dadany, mpianatra eny amin'ny université ankizy vavy trasany zay le hoe masika be le ray aman-dreny mamelaka tamaina any reny tamin'ny andro naitsy mbo nisy an'izany dada sy neny zany tena olona fanatsa fa na ny midre azy ohatr'izao rehefa miresaka ara miondrika ianao rehefa miresaka amin'ny dadana miresaka amin'ny ary zay vanim-potoana efa mivay fa iny moa safidy mbola mieritreritra ianao fa tokony de kapoy de ho hitanao ny vokany, ho hitanao ny vokany tsy amin'izao vanim-potoana izao fotsiny fa ny tena ilaina dia le hoe fifanakakezana po ary io tsisy mihitsy io fifanakakezana po raha tsy mifampiresaka, fanakalo hevitra, mifampatoky, miaina ny fahamarinana ary ao anatin'ny fitiavana zay ihany. Tahaka ny ahoana izay hoe endry mpanehoana fitiavana ho an'ny zanaka izay satria zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo, miova ve zany le endrika anehoana izay hoe fitiavana zanaka izay amin'izao vanim-potoana resantsika izay? Eny matoa ny tenenao an'izany dia tsotra zavatra ny zay mivady tsy mba mpikapoka akizy ary ny tena izy rehefa mifampiresaka mifanakalo hevitra ny zay ny atao hoe mifanakaiky-po rehefa mifanakaiky-po dia mifampatoky, rehefa miteny dada hoe tsy nety iny dia azon'le zaza fa tsy hoe rehetra mivelahana tamaina na nasiana ny daka na nikapohana tamin'ny tena zay vao azony. Ao anatin'ny alemim-panahy no azahoana vokatra tsara fa tsy ao anatin'ny eritreritra na fikapohana no azahoana na fatesitra zay ka
mitsanatry mivava ve everina ohatry ny ombony zanakao ka rehefa kapohana mandeha kaviana mandeha kavanana zay ny samy hafa ny olombelona amin'ny biby rehefa mifampiresaka mifanakalo hevitra mifanakaiky-po averiky foana de lazaiko anao fa rehefa mahay miainy no sofiny io a misy fiatraikany ao amin'ny saina sy ny fo fahaizany sofina miaina inona mety hoe antony mahatonga izay fiovana endry mpanabeazana sy endrim-pitezana ao anatina fiarahamonina izay ka tsika efa miditra ao anatin'le atao hoe fanatotolonany ary io fanatotolona io a na mafitsy ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta tsy misy zavatra karazana fahalalana tsy hita-pesipesena ny hitan'ny olombelona ao anatin'ny tambajotra ny ataontsika hoe Facebook na anatin'ny ordinateur iny hitany iny modely iny izy nefa tsy kapohanao foana marina mitazona iny fa rehefa lehibe izy mamaly faty io teknôlôjia avolenta na novantanteraka ny rafitra fiarahamonina amin'izao fotoan'izao na ny mpivady ary ndraindray tsy mifampiresaka ntsony sahirana eo amin'ny telefona ny mpiaraka moa de tsy lazaina ntsony inona ny tena manotona ny zanaka ny Facebook mba miresaka midadasiny mba mantany amin'ny datiny dadasiny koa tsy manana fotoana raty de zay hitany any amin'ny Facebook ary iny lasa mandrafitra ny sainy zay le hoe formaté araka ny hitany maso reny ny sofina ataon'ny tanana no mandrafitra toetsainy ka rehefa raha fetin'ny teknôlôjia avolenta ny sain'ny zanakao de lasa ohatry ny pusina logiciel zay nampidirinao no avokany aza manantena zavatra hafa fa zay nampidirina ary izy ny tena mahazo vahana ny teknôlôjia avolenta lazaiko anao fa am'izao fotoan'izao vanim-potoana misy atsika izao zay manana zafiafy anankitelo ireo zafiafinay anankitelo eo a le anankoroa mirahavavy roa taona maherikely fotsiny roa taona izy mirahavavy reo de mangataka ny telefony dadany na neniny iresaka amin'ny WhatsApp am'le zanaky ny mpirahavavy aminy roa taona taizary ny anarany an'izany WhatsApp tao ambohoka ny reniny matondra ny voka de io tambajotra tseratsera amin'ny internet na amin'ny ordinateur eo ny hitany nefa zay zavatra fihetseha-pona fiasan'ny sainy reny mipita am'le zazakely daholy ary mbola tsy vitan'izany ary fa misy zafikelyna ihany zafikelyna taloha hoe mbola tsy mandeha mianatra akory de fa mahay nataony hoe atso hoe dada amin'ny telefony ny fitadidina hitany masony le hoe zao de ataony io tsy mahay mamaky hoe T3 T2 fa ataony de maneno ny telefony ka tsika tokony hitandrina fa ny zaza am'izao fotoana misy ny teknôlôjia avolenta any ambohoka de fa formaté tompoko ny sainy de vao maika izy manana ny tabajotra tseratsera isan-karazany de rehefa tsy mifampiresaka aminy ianao farakaro hevitra aminy ianao manana fotoana manokana aminy ianao iarahana manao zavatra de veloma lava hoy ny fitenena tsy azonao tsony reo tonga tandohako tampoka mo généralany hoe tokony eo amin'ny firy-taona eo zany ny ankizy anankiray na ny zaza anankiray amin'izao vanim-potoana resantsika izao ny tokony hikirakira izay antsoina hoe teknôlôjia zay to de ataoko hoe teknôlôjia le izy fa tsy any amin'ny tambajotra no resahako hoe mampiasa finday na tablety na ihany koa hoe mety hoe jery fahita lavitra na ordinateur tsisy taona efa hoe any ambohoka de efa formaté ny sainy kina ny ataonao amin'izany ny tena fahadisoana lehibe teneniko mihitsy mpanabe no ny teny tena fahadisoana lehibe amintsika ray aman-dreny ty hoe tsy ameko telefôna ny zanako raha tsy efa afaka baka de ahita alozy ianao sahako ny teny zany satria nahoana namany manana doly io telefôna io efa lasa ohatry ny fitaovana ampiasana tsy mitsaraka ny zanak'olombelona io na mpiasa tany ianao na mpitarika tsaretina iny manana telefôna doly mandeha makany ampianarana zanakao tsy manana telefôna namany manana ary izy tsy maintsy hijery an'io de lasa miteraka fitsiritana ka raha vao misy ny fitsiritana de tonga ny toetra ratsy mangalatra misoloky mandainga tsisy de zay ny zanakao de ho hitanao ny ahitanao fa de ianao ny voalohany ho sahirana fa angala-bola ao an-trano handainga io amitaka io volenao ao anatin'le vanitaona isokafany maizay azy zany toetra ratsy rehetra de inona ny hafarany rehefa tonga any amin'ny roapolo taona 10 taona zava-dosa maninona ny tsisy mifandrem-pahalemana eto amin'ny firenentsika satria no le fitsiritana tia anana nefa noho ny tsy fananana ny fahatrana de lasa manaonao foana lasa mirona any amin'ny zava-madomelona lasa mirona any amin'ny toka lasa mirona any amin'ny filokana sy ny sisa de azagaka ianao azagaka fa reny rehetrarehetra reny tsy tongatonga ho azy
fa noho ny zavatra tranga misy eo amin'ny fiarahamonina ny mahatonga aneny ary azadino fa nisan'ny mitaizan'ny olombelona de ny fiarahamonina hafa le ao tokantrano le hoe fanabeazana fa hafa ny fitaizana ty amin'ny fiarahamonina aiza ny tena andaniny andro tokon'androny any amin'ny fiarahamonina fa nga ao tokantrano ary ao nga misy mifampiresaka ao nga misy mifanakaloavy ao nga misy olona miaraka manao zavatra ao nga misy fanakakezana po tsisy kina ny tadiavinao ianao ve ozony zanako zay hoe mamboly voatabia de ieritreritra ioty goavy tsy hitovy mihitsy ny voatabia sy ny goavy raha namboly voatabia de voatabia no hotazanao raha namboly goavy de goavy no hotazanao aza manantena ahita zavatra tsy nambolena nefa azo vokatra mankasitraka indrindra moa général tamin'izay fandaram-potoantsika tamin'ity anio izay tapitra aloha raha ny orantsika ny amin'ity anio ity tsitokely fotsiny amin'ny herin'ny anio na amin'ny fandaram-potoantsika manaraka de loha hevitra ho resantsika ny hoe lahatra sa anjara ny fantrana na fahasahiranana ho an'ny olona anankiray zay no horesantsika amin'ny fandaram-potoantsika manaraka ny katsaka ny asambatra ny fiainantsika sy ny tokantrantsika no jerenao anatin'izay horesantsika zay manaraka mon général mankasitraka anao tamin'izay rehetra manao velomanao idealy de manao veloma ihany koa asika rehetra nanaraka ny fandarana sakaizany mpandresy sakaizany mpandresy ho fanabeazana ny olompirenena ovanona sakaizany mpandresy iarahana amin'Andriamatoa Général Ramakavelo Désiré mpanabe no sady mpandalina ny tantara-pirenena sakaizany mpandresy